Nojerena manokana tamin'izany ireo vehivavy tantsaha mpanao asa tanana izay manandratra ny kolontsaina malagasy. Notolorana mari-pakasitrahana izy ireo tamin'io fotoana io. Mari-pakasitrahana ny zarana teo moa zany dia natao ho an'ireo vehivavy tantsaha eto Vakinankaratra izay nahazo ny mari-pahaizana avolenta indrindra na ny fanaovana ny asa tanana manara-penitra izay mitaky ny kalitao takiany tsena iraisam-pirenena. Ireo vehivavy tantsaha ireo dia anisan'ireo tena natotosa ny fampiofanana nandritra ny roa taona nataon'ny antenimiran'ny asa tanana eto Vakinankaratra na ny chambre de métier sy ny fikambanam-behivavy izay taritiko izay antsoina hoe gouvernance héritage feno dia feno tokoa ny seho sehatra ara-kolontsaina tonga teto ihany koa moa zany ny vahiny avy any Comore na ny délégation na ny femme entrepreneur avy any Anjouan dia nafinatra ny fankalazana ary isorana be dia be ny vahoaka ny Vakinankaratra izay tonga nanatrika eto namevonatra izany fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-baovao iraisana eto Vakinankaratra izany. Seho sehatra maro ara-kolontsaina sy kabarin'andriana ary varotra fampiratiana ireo vokatra malagasy no anisan'ny hetsika nanamariana ny lanonana.